lanera ambody fasina ivato ponina valoalina ina overy fivelomana no ny fanotofan'ny fanjakana ny tany mire folo sy telonjato hektara mpitsara namoaka didy tsara dalàna mba hanaovana osoka azo toriana tsara hoy ny tailalany iraisam-pirenena tsy fahatomombanana ara-pifidianana anjaran'ny vahoaka ny manapa-kevitra farany amin'ny seni hoy Gérard Andrianleny Rovasan. Na nizotra ampilaminana aza ny fifidianana kominaly faranteo nanamarika izany fahamarony tsy fanarahan-dalàna ho ny safidy androany raha nanatsikafina ireo zavanisy tamin'ny fanaraha-maso nataon'izy ireo sy araka ny fitarenana voray tamin'ny arana maitso. Tranga nanamarika ny fifidianana ny fahitana mpitandro filaminana teny amin'ny manodidina sy anatin'ny birao mpifidianana tany amin'ny 20,400 ny birao mpifidianana na Rahimaso. Nisongadina ihany koa ny fampiarana ny tsiaradrary ny fahafana manokatra indray ny lisy mpifidianana, ny fanemorana ny fifidianana ary ny fanetarana fempitom-piasan'ny ben'ny tanàna am-perinasa, ny fanavaozana fikarakarana fifidianana izay hita fa niainga avy amin'ny kajikajy politika ho ny safidy ary ny fampifanarana ny fempitom-piasan'ny ben'ny tanàna ny amin'ny filoham-pirenena. Mametraka hiaraka izany izy ireo momba ny fitantanana ny fifidianana kominaly sy munisipaly 420. Tsy mazava ny fanendrena mpikambana eny anivon'ny ratsamangaka an-tseny ka miteraka ahiahy momba ny fahaleovan-tena sy ny tsy fiandaniana. Nisongadina manokana tamin'izany ny fanavaozana amin'ny ampahany an'ireo mpikambana eo amin'ny district na CED izay avy amin'ny atoko politika amin'ny fitondrana izay tsy nisy fanazavana ofisialy mazava. Fanampin'izany nanamafy ny fiahiahiana ny fanoloana ireo sefim-pokotany miverimberina amin'ny ankatoky ny fifidianana ka niteraka ny mpiainana feno fifampiahiahiana momba ny fitongilanana eo amin'ny zotra-pifidianana satria no heverina ho fitaovana anamafisana ny tambajotra politika eto an-toerana ireo fanoloana ireo. Niteraka savorivory ihany koa ny fanavaozana niavaka ny lisy mpifidianana izay nitodi-saina tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana indrindra noho ny fifanoherana amin'ny fomba fampiarana azy sy ny fanamorana natolotry ny kandida ka nampiena ny fatokisana sy ny fangararahan'ny dingam-pifidianana. Tsy voahaja ny tsy fiandaniana amin'ny fitantanandraram-panjakana na ilay antsoina hoe neutralité de l'administration nandritra ny fampelezan-kevitra ho ny safidy. Nazivana ny fanararaotana sy fandrebirebenan'ny vahoaka tsy nahafahan'ny mpifidy ny fantoka tamin'ny fifidianana. Ambonin'izany ny fampiasana fitaovana sy volam-panjakana ho an'ny tombontsoa ny kandida sasany. Nanamarika ny fampelezan-kevitra ny tsy fisian'ny hafanam-po sy ny tsy fahalaina am-ponina amin'ny ankapobeny amin'ny fifidianana. Vokatry ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro toy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fisian'ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro. Ankoatran'izany, ny fanararaotana toy ny fizarana karazana zavatra sy sakafo dia nandrebireby ka tsy nahafahan'ny mpifidy tena nifantoka amin'ny programa politika ka lasa toa fanambazan-javatra mibahana amin'ny fifidianana. Ny fandraisana anjara ny mpiasam-panjakana sy ny fampiasana ny fitaovana volam-panjakana ho an'ny tombotsoan'ny kandida sasany dia nanimba ny tsy fiandaniana amin'ny fitantanan-draharam-panjakana. Miverimberina tao anatin'ny fitarenana voarain'ny safidy ny mikasika ny fandraisana anjara ny mpiasam-panjakana amin'ny fampilezan-kevitra, ny fanampiana mampiahiahin'ny mpifidy ao anatin'ny lisy mpifidianana tamin'ny alalan'ny ordonnance, ny fahaverezan-joany ireo mpifidy tsy voasoratra anatin'ny lisy mpifidianana, indrindra ny fanetsenana vato mialoha tao anaty vata fandatsam-bato izay niteraka korontana ary ihany koa ny tsy fanaovana eo ny PV. Toerana maro naovana fanaramaso no nisehon'izany saingy nilaza ho tsy aneo izany ny safidy ho fitandrona ny an'ireo mpanaramaso eny fotony izay hiarany tsindry. No nisina karazana tsindry manokana amin'ireo mpanaramaso ka mahatonga anay tsy mamoaka an'ilay toerana amina tranga izay akoatrany hoe misy efa tonga dia efa fantatra ohatrany hoe aparafaravola zao reny efa tonga dia mivoaka amin'ny tambajotra sosialy dia sahanay no mitena fa misy toerana tsy sahanay mitena no ny fiarovana an'ireo ekipa any toerana. Ohatra anankiray tantaraiko aminareo hoe nisy ny ekipa tsy nanomena fampiofanana hoe ny andro mpifidianana no anaovana ny PV dia nisy niezaka nandresy ny mpikambana amin'ny mpifidianana nefa tsy nanaiky an'izay dia rehefa niteny an'izay ilay ekipa dia saika nahitany mpiara-miasa loza zay. Ohatra anankiray teneko amintsika hoe amin'ny mahasaripady le asanay ka tsy hafanay manome an'ilay
atsipriany amin'le toerana tadiavinareo amin'le tranga misala amin'izay tsy afaka nanao ny asa naraka ny tokony ho izy ihany koa ny mpanaramaso avy amin'ny safidy tena nivony SRMV raha ny fanamafisana noho ny baiko midina avy amin'ny foibe tranga izay miteraka ayay ho azy ireo tena maro tokoa ny tranga tsy fanaran-dalàna hitanay raha ny SRMV zao ohatra ny tsara ho fantatritsika dia voalaza ny lalàna fa publika zany hoe azon'olona rehetrarehetra atrehana sala amin'ny eny amin'ny fanisam-bato eny amin'ny brofandatsambato satria vokatra aveny ihany no akirakiraina ao amin'ny SRMV fa maro ireo ekipanay no mahazo tsindritsindry amin'ireo tompona indraikitra ny anivony SRMV voadidiny lalàna ny fanomezana tatotra ao anay fa dia maro ireo mpiasan'ny SRMV no mamaly hoe tsy afaka manome anareo izahay hoy ny avy any amin'ny foibe ambany tahampandraisana anjarany mpifitany amin'ireo bureau fondatsambato na ray ny safidy maso na dia nahitana fiakarana azy zany raha nampitaina tamin'ny fifidianana communal 7 raha nitatitra savaranando nataon'izy ireo androany natratra 7 ny tahampavitriany raha toka 3 zany tamin'ny taona 7 ny tahampandraisana anjarambony indrindra ary ny oatra ny 5 dia hita tany amin'ny faritra androy 7 fito vinany 7 atsimo andrefana 7 ambany kosa ary latsaky ny 3 ny fandraisana anjara tany amin'ny faritra Orombe izay tsy misy afa-tsy 7 sy diana 7 tsy ahivina fa ny tahampandraisana anjara ofisialy dia avoaka ny seny izay eto teo iny jerevako dia tsy nameno dia sotomoko dia fanjitra teo zay sisy dia lasa mola izy dia voaka vavahady izy dia tonga an'izay izy mifiverenana nakao amin'ny salle 3 za moa tsy afaka mitsofoka fa tsy ao amin'ny asa dia nampanina tsoky le ankizy tao hoe jereo aho io fa tsy mety zavatra ataony io dia zao no nateny hoe teny inona moa tizy ty teny anjezika no nazahoany an'le karapifidianana teny anjezika zay dia le teo nizay tato ambadika tato ry zareny konkonina dia tonga hifidy dia niteny anamako hoe misy olona ihiko ary tsy fa mba hampio ary reto dia zay azo moa le karapanondry karapifidianana dia nomeko any zareny teo ako sara salle deux dia manatena tompo fa dia efa namoaka vavateo moa ry zareo hoe tsy maintsy tsonjomony any antsony dia sarin'le vehivavy tamin'ny voalohany any amin'ny sitsaka any amin'ny riana dahako ry maly aloha zany a anjaran'ny vahoaka no manapa-kevitra na anaiky na tsi ny fomba fiasan'ny voamerina maleo tena amin'ny sahanany fifidianana na ny seni ankehitriny afatra mafonja ho an'ny seni sy ny mpanao politika indrindra fa ny mpitondra fanjakana ny tsy fahatongavany maro anisan'ny fidy tafakatra hatrany amin'ny 700 ny olom-pirenena malagasy tokony fidy manko no tsy nanefa ny adidiny andraikitra fenomeny lalàna ny seni ny fametrahana fifidianana madio sy mangarahara kanefa raha ny zavanisy nandritra ny fifidianana ho bentanana sy mpanolotsaina teo iny dia tsy hita taratra izay fifidianana madio sy mangarahara ary ho ekendrehetra izay ny tena malasa saina amin'izao zava-mitranga momba ny fifidianana izao hoy ny mpandinika raharam-pirenena Gérard André Elmi Rouvason dia ny fivoahana biletana tota tany ivelany tena ampelantanan'olon-tsotra ivelany brofandatsahambato ao anatin'ny brofandatsahambato ihany no tokony isy bileta avy amin'ny génie hoy ihany i Gérard André Elmi Rouvason dikan'izany a tokotry ho sécuriser bulletin de vote aloha voalohany indrindra zany hoe sy tokony isy bulletin de vote miditra ao anaty bo fifidianana akoatra ny bulletin de vote mivoaka avy ao amin'ny seni raha jerevana nefa ny sary mandehandehaky ny hitanao amin'ny tambazotra reny a misy bulletin de vote miditra avy aty ivelany dikan'izany zany sy afaka ny sécuriser ny bulletin de vote ny seni zavatra faharoa ny arretage ny liste électorale tokotry
ho arrêteny CENI nefa ny ambola misy ordonnance be de be ny ordonnance zany aneka tokotro individuel ary à titre d'exception zay nefany mampimenimeny feny ordonnance be de be de fanotanina mipetraka zany hoe ahoana moa zany ny fomba fiasan'ity CENI tika hoe kesika vahoaka sasy hoe kesika isony satria io zany no tereny mpamasy vola taty amsika hoe sy maintsy manao aneo nareo na ny Afrika nefa zavatra sisany aminy any États-Unis io sisany Europe io sisany France io CENI io aty amsika ihany terena nanao nizy zao ny vokany na ny sécurité ny liste électorale sy hoaza mazava sa na ny sécurité ny bulletin de vote sy ao any fomba nanatahana ny vote moa de hitasika izy lasa resa be io ka mampalahelo ihany le zavatra. Ankoatr'izay voalazany lalana fa isan'olo na individuel ny ordonnance fa tsy itambara na collectif na agaga nefa ny nanekeny CENI eny fitondrana olona iray taratasy ordonnance maromaro fandika an-dalàna izany ary tsy azo ekena eo anatrehany lalàna ho iatrany ny fanamafisana tsy ny olon-drehetra ihany koa no tokony azo izany fa misy antony manokana ho iatrany ny fanazavana. Ny ordonnance ne zavatra tokotro individuel ao cas d'exception tamin'ny fifidianana teto Madagasikara nataon'ny karakarain'ny ministère de l'intérieur ny ordonnance ne zavatra visikely satria mesure d'exception satria efa arrêteny ministère de l'intérieur mialoha ny liste de be ny olona tafiditra ao zay mahatonga anazy hoe mesure d'exception ny ordonnance zay nge les économies hoe ny CENI tokotry nanao arrêtage na liste électorale mahafapo de tsy nisy ny ordonnance. Ravitra napetraky ny mpanjanaka aty amin'ny tany afrikanina andalam-pandrosoany toa any Madagasikara ny CENI ary izao iarahantsika mahita izao ny fomba fiasany tsy iova fa ho toy izao mandrakariva ny fomba fiasan'ny CENI ary ahina iamafy aza ny tsy fahatomombanana ho an'ny fifidianana manaraka rehetra ho ihany ny fanamafisany. No imposeny vazaha tamsika izy io de ampitahina tamin'ny sika teo aloha zany ministère de l'intérieur no manao ny fifidianana sy am'izao fotoana zao tsy hitako zava-niova teo ako voalazako anao zany na ny sécurisation ny bulletin de vote sy vitany anefa izay ny antony namohona ny CENI. Ho sarotra ny fandidina ara-politika ho an'i Madagasikara satria misy fanahinina ambolo-korontana eto misy baiko tiana amerenana ny zarazara anjakana eto Madagasikara ary azo antoka fa baiko politika no ametrahana izany ho iatrany ity mpanao politika ity isika vahoaka ny tompon'ny fanapahan-kevitra farany ho ihany i Gérard Andrea Elmirovason. Grave nareo zao grave nareo lese enjana mihitsy nareo sove lese minan'ny magany ohatry mbola dinarife lese gatsanala eko sinirek tabarkatony intene fandeta pagala sakusa lese bandurua kwa orange orange lapat miasar zay liaza unakurga mas mpatsu beze unakurga na roba zai kama teipatu kwa chapi la wetu polisionario chapi la wetu adom presioni adom pen. Tsy nandeha araka ny tokony izy ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina natrehantsika teo maro ireo lesoka ary mitako fanovana ny zotra-pifidianana sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara hoy ny antoko maheva faritra maro no nazahoana tatitra tsy fanaran-dalàna ary voapirofo ireo zavanisy teto Antananarivo hoy ihany ny filohan'ny antoko politika maheva Rahamanana Mamy tsy resahana intsony ny tapavitriana tamin'ny fifidianana izay manapirofo amin'ny raviravitanana manoloana ny raharam-pireneny ny malagasy misy antony avy amin'ireo mpanao politika izany saingy mbola vao maika amafisiny sasany ny fanaovana politika maloto noho ny fitiavam-pahefana sy fitiavan-tena. Hatrany Soalala mitsinjo Majunga hatrany Analalava hatrany Zavotany Tsinanana hatrany Tamatavy hatrany Fenigivesta hatrany Vavatena misareo hatrany Manakara hatrany Tuliara dia hita amin'ny akapobeany fa tsy araka ny tokony izy
ny fividianana natao teto amin'ity Madagasikara ity. Ny ao Antananarivo renivohitra moa efa tsy ho lazany intsony ka izay zavatra zay nefa apetraka mandrakariva fa tokony misy fanavaozana amin'ny tena fomba araka ny tokony izy ny fanatanterahana fividianana eto amin'ny firenena. Ny tapa-avitrihana amin'izany tsy resahana intsony satria ilay vahoaka ne matoa efa tsy tonga nifidy efa tsy mahatoky intsony ary efa tsy mankasitraka intsony ny fomba fanaovana politika amin'ity firenena ity ka misy manantena fa tonga eo anaty henon'ireo tompon'andraikitra na eo anivon'ny seni na tompon'andraiki-panjakana izay atao hoe mihay mivantana an'izany fividianana eto amin'ity Madagasikara aty. Miantso ny mpirotsaka hofidiana sy ireo olom-pirenena nefa ny adidiny mba hijoro hatramin'ny farany hiaro ny tena safidim-bahoaka marina ny eo anivony antoko politika maheva. Tsy tokony anankilembenana amin'ny fikasana anodikodinana ny safidim-bahoaka intsony ny malagasy. Miantso ny rafitra mpikirakirany fividianana ihany koa ity mpanao politika ity mba ametraka ambony ny tena fitiavan-tany razana ka hamoaka ny tena safidim-bahoaka marina tamin'ny fividianana izay natao teo iny. Za dia mbola manainga ny candidat rehetra ireo olona izay mifidy mba tena hiaro ny safidiny amin'ny aorianan'ny valim-pividianana mba tsisy fanodikodinana ihany tsy fataterahana araka ny tokony izy efa hitsandanina fa mbola fanodikodinam-bata dia mbola miteny indray fa sao dia mba diso lalantsika raha mbola mieritreritra ny anodikodina ny safidim-bahoaka ka dia misy manantena fa anana fahendrena lehibe ny fanjakana amin'izany famoahana valim-pividianana hatramin'ireo rafitra rehetrarehetra izay mamoaka an'izany rafim-pitsarana ny tiako tenenina izay mamoaka an'izany valim-pividianana izany mba ho araka ny safidim-bahoaka tokoa ny valim-pividianana ivoaka eo. Tsara moa ny manamarika fa tsy nandrotsaka kandida ny antoko maheva tamin'ny fividianana teo saingy kosa nametraka mazava fa sarotiny amin'ny fametrahana sy ny fanajana ny fahamarinana. Tandindomindozany safidim-bahoaka ankehitriny koa isany antony nanaovany antsoavo ho amin'ny fijoroany na ho an'ny kandida nyrotsaka na ho an'ny vahoaka mpifidy amin'ny fiarovana ny tena safidim-bahoaka marina. Mivoaka tsikelikely ireo endrika fanjikan-dalàna sy tranga mampiayay mety andraiky amin'ny safidim-bahoaka nandritra ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo. Dia manino ty hoe bien-aimé fotsiny le ato. Dia izy tokony erika zany natony ry président namianao an'ilay izy ry e. Nareo koa tena mana président hono na miazy président fokotanko. Mamalanto sa i président taloha. Nareo tena tsy maintsy higaja mihitsy nareo ka. Le anaran'ny ray sy ny reniny tsy mitovy e. Santiona ny nitranga tao amin'ny birao fandatsambato iray teto Antananarivo renivohitra iny. Tsy mitovy ny anarana misoratra anaty kara-panondro sy kara-pividianana. Maro ny tranga toy izany toy ny tao amin'ny boriboritany fahenina tsy lazany intsony ny fiparitahan ireo bileta efa vita marika. Mitondra kara-pividianana izy dia kara-panondro rehefa nampiviana ny adresy any kara-panondro dia Boussérès, Voemar, Kandreo izay ny adresiny. Izy dia miaramila ny RFI fividianana, miaramila fividianana dia rehefa nijerena ny kara-pividianana dia hoe Ambodimita Stalina 10 izay fotsiny ao tsisy adresy tsisy ninina dia tonga moa dia najana elatrana tsy navena ny fidatra zareo. Teo amin'ny maherin'ny folo teo izy misy mitangorongorona eraky ny elatrano dia narahanay maso zareo dia lasa mitsoka nitaingina moto nitsoka ilay Ambodimita nandeha namonjy ny didy ny enda ny efadandray nandeha tamin'ny tomobile manokana taty amin'ny route principale mandeha ambony manarina iny nefa izy laza mipetraka hoe Ambodimita zany hoe mampiay anay le zava-misy ampiasaina amin'izao zay tetika dia karazana osoka ampiasaina eto amin'ny fokotany zany satria tena mampalahelo le zava-misy ankehitriny ka eo ny tarananay mafy amin'izay tompona andraikitra hoe fa maninona manao zavatra maloto ohatran'izany. Bulletin anakefatra 40 ny
nisany feuille 49 nisany feuille dia nefany a ny olona tonga fidy 49 ihany koa dia ny sosin'le izy nefany a 50 rehefa nisainay dia anakefatra zay ny bulletin voarovitra dia ohatray daholo dia nisy bulletin anankiray 50 pile mihitsiny dia zay zany ny zava-nisy taty aminay. Olona tsy mitondra kara-panondro kanefa nandeha nividy trangy iray to amin'ny boriboritany fatelo ankoatra ireo osika sy alatra samihafa. Teto aminay Besareto koa dia misy tsangan-javatra zao mitondra kara-pifidiana nisy finiavana hifidy izy nefa kosa izy tsy mitondra kara-panondro fa ny kara-pifidianana ihany no mety mifidy ka ahoana moa ny alalana fa izy marina le olona hifidy amin'io tsangan-javatra mampalahelo koa misy teto Besareto koa izay zavatra izay ary tao anatin'le bulletin fidianana ihany koa mbola avery karaha mafisoko etony tsy fantatra marina le soni nefa malaza be maro ny bulletin osoko fa vita avy any nefa le soni tsy nampiseho hoe eny amin'ny tableau afatarana marina fa soni andreo tao amin'ny membre de vote ny soni ao ambadiky le bulletin de vote marina eo zany ny mampiaya ihany koa hoe izy marina avereo sa le bulletin efa voakosoko avany ireo nandeha ireo tao. Nanamarika ny fifidianana be ny tanàna iny nendrika tsy fanarandalana maro sy ny fandinana ny safidim-bahoaka raha ny fitarainana sy pirofo voarakitra samihafa miparitaka amin'izao fotoana izao. Mitaky ny voany tena safidim-bahoaka ny olom-pirenena hiantohana fifidianana manaraka ny fenitra demokratika. Efa izy mifidy voalaza ny lalàna tokoa ny resaka fakana ordonnance sur requête saingy mazava ny fepetra sy ny antotantaratasy taky ny lalàna azahoana izany. Eo ny dika mitovy amin'ny kara-panondro ahitana ny anaran'ny ray sy reny sy ilay mpangataka anarana feno no voalaza. Eo koa ny taratasy fanamarinana ny mahaponina an'ilay olona ao amin'ny fokontany miaraka amin'ny adresy mazava. Ny tena fahotana mahafaty ao anatin'ity resaka ordonnance izay nekena tamin'ny fifidianana be ny tanàna iny dia ny fisina olona tsy manana reny nangataka ordonnance kanefa dia neken'ireo mpitsara ihany ny ampidirana azy tanatin'ny listra ho ny pahalalana iraisam-pirenena ary lettre marson. Tena hoe hitako hoe tena tsy mety tamin'ity raharaha ty ty hoe ordonnance ty ordonnance sur requête azo amboarina angeny ordonnance sur requête be dia be ny olona mitaraina hoe tsy ao ny nefa voalazan-dalàna mihitsy le hoe ordonnance sur requête voalohany aloha tsy maintsy manana zo ny olom-pirenena rehetra mahafeno fipetra hifidy araky ny andiny fahatelo amin'ny lalàna fehizoro fa 2/2018 008 tamin'ny 10 mai 2018 ka tsy tafita ao anaty lisy fifidianana angataka lalana soratana eo amin'ny lisy fifidianana mifokotany misy azy raha tsy ao anatin'ny lisy fifidianana izy zany dia afaka mangataka ordonnance sur requête makany amin'ny tribunal izy TPI de première instance ny toerana misy azy be miteny izy hoe za tsy tafiditra anatiny kanefa araky ny voalazan'ny lalàna zany ary namafisy ny feny dia manao fangatana fanamarinana tsy fisoratana anarana anaty liste any amin'ny CID sy any amin'ny CED dia tsy maintsy complet daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa zavatra hita ao misy tsy voalaza ny raisy reny izany dia tena hoe mihitsy ridicule be tsy fantatra ny raisy reny nefa tafiditra anaty lisy fifidianana izy dia mahagaga mihitsy hoe manina ny fitsarana mamoaka didy hoe azo soratana amin'ny lisy fifidianana izy ty voalaza hoe izany rainy izany reny sasany hoe tsisy certificat de résidence sasany dia hoe mandalo fotsiny en mission marina fa azo afaka atao mangataka ina ty ordonnance sur requête raha mission ianao kanefa le mission hoe tsy maintsy prouvenao iny izy io tapitapoka teo dia feno mission irany tanàna misy maramila misy isan-karazany tapitapoka teo. Mazava ny sazy voalazany lalàna momba ireo piraitsy kombakomba amin'ny fanaovana osoka tahaka ireny ary mazava ny fototra ahafahana mitory azy ireo amin'ireo fanaovana osoka ireo ho hiatrany ity pahalalana iraisam-pirenena ity. On faux usage de faux tsy vitany hoe
dimy taona tranomaizina fa mety hiatra amiko hoe tsy mahazo mifidy tsony mandritry ny fidimy arakaraka le zavatra nataony mety faux usage de faux sahala amin'ny manoratra nanan'olon-kafa anatin'le izy nefa tsy hainao izy avy ny piray tsy kombakomba amin'le zavatra zay dia tokony tonga dia toriana eo ahitana faux usage de faux. Tokony tsy salasala ireo manana profo rehetra iroso amin'ny fitoriana ireo izay nanao osoka indrindra fa ireo mpitsara ny raitsy kombakomba tamin'ny fanaovana osoka sy tsy fanaran-dalàna ho iatrany Arlette Ramarson. Zany ange dia tena corruption tena dans tous les sens du mot e. Tokony aretena ny olona manao an'izany naizanaiza ny misy azy atenatena sany faratapony mora hita ange zany manam-pahaizana moa dia manao snifo zatsy anatiny manao snifo na hoe ara-dalàna nefa ameo karatra izy afaka mifidy izy dia izy tena tsona izy scandale ohatrany tamin'ity antsika ity c'est le scandale du siècle, le scandale de l'année. Torina koa maniny ty mpitsara ty namoaka didy angeny izy ordonnance namoaka didy fa hoe tena ino marina le olona ka afaka manao sony afaka miditra ina moa ty izy afaka miditra mpifidy ara-dalàna izy. No mafisiny fa eny amin'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif no ametrana ny fitoriana rehetra makasika ny fifidianana iny. Amin'ny mahay-pahalalana ho ihany Arlette Ramarson dia enatra eo anatrehan'izao tontolo izao nataon'ireo mpitsara malagasy nanaiky ampiasaina amina fanaovana osoka noho ny antony ara-politika. Misy lalana mifehy ny mpitsara ary feheziny lalana ihany koa ka anjaran'ireo manana porofo no mandray andraikitra manoloana izao fahalovana apetraka ny sasany ho an'ny taranaka faramandimby izao. Satria zala misosoka miditra lifidy ny lista ny zala tonga lifidy manana misy lista momba ny nanany toto fa tsisy logement tsy mipetraka ty zany izy dikany nefa tsy mitondra ordonnance izy tsisy karatra ny karatra manana karatra izy fa tsy eto mihitsy zany tsy poniny eto santsy eto mihitsy misy mitondra karatra fidianana misy tonga dia misisika fotsiny le ordonnance afaka tsy mitondra ordonnance izy nefa izy tsy eto akory dia mitady sosoka misy manamokony fotsiny hoe mety zay dia misy mifidy olona fototra an'zareo tsy zaka tsy vita an'zareo fa namotra mifidy azy dia nijeo koa nefa niseny koa nefa nahazo ordre koa na formation azo an'zareo fa avelao izy aleo izy mifidy nefa formation azonay dia tsy mahazo mifidy izy dia mandara miady zay mampiady anay zany rehefa zay no mahatonga ny nantsovory am'zala hoe andefaso misy izy tongava tiana aloha mizenarona amin'ny formation miaronay aty fa raha zay rery tsy voaro tsy maharo andreo re izy ke mitsatsirairay izy tavary lasa ndraiky miditra ndraiky lasa tonga miteny zany efa manana lista anankiray izy zany hoe lista fotsiny hoe ty zandaroma zany tena soatra zandaroma hatrany farany dia zay ny ataony tsy mitondra ordonnance izy fa karapanondro fotsiny karapanondro kara-pifidianana ny fidiana nefa nisy tsy ao anatin'ny tsy ao anatin'ny fokotany tsy misy ordonnance ary izy tsy mitondra ny kara-pifidianana misy adresse fa tsisy azany io raha ohatra fa tsisy anano izy dia zay tsy mahaleo andreo mihitsy de raha tsy mety avotsitra dia maty bivotivoty anafa io ty lerombanyty
mazava za tsy miteraka korontagna za tsy ady amin'ny gendarme na maramila ok sa tsy ok fa za magnambara fotsiny de zao ny vatontsika fantanareo fa nangalarany zare ok sa tsy ok fa za ihany mahay ny fomba iadivana anazy zay ampafatako anareo tsy kelikely fa zao tsika miteny zao de atiako atsika hifarany ankety alongany a za tsy mila affrontement force ok sa tsy ok satria zaza dignonareo fa sady solo-bavam-bahoaka no candidat nilatsika teo ok sa tsy ok zavatra barako aminareo fotsiny atsika zany ny force de l'ordre nagnampy any zareo tsy manjary io nangala vato io tsy mety fa zao force de l'ordre rey fantako reo a fantako reo a za mpanomeraany reo a reo tsy ratsy fa tamin'ny larobi nampiasaina zare contre vatontsika igny tsy mety azonareo satria efa vita ty sefa efa vita ty efa vita ty efa vita wa ty efa vita ty efa vita ty Jules efa vita de zao zany a farana keto izy a fa azavaiko anareo antsipriny a ampagnano gazety ahoana le fitrangany le alabato ok sa tsy ok satsika naresy tamin'ny fifidianana mairie ok sa tsy ok zay fa de misaotra atsika jiaby ok tsy fombafomba fotsiny ny maha kristianina fa tena fiainana mandala ny fahamarinana ny kristiana sy ny mpivavaka marina ary mametraka ao ambony ny fahamarinana satria avy amin'Andriamanitra ny fahamarinana raha ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny anefa dia manjaka ny tsy fahamarinana hitantaratra izany tamin'ny fifidianana izay nataony Alarobia teo mampametra-panontaniana hoy ny pastora Rabaramanana ny hoe atraiza marina ny fitondrantenan'ireo zanaky ny fiangonana sasany nominy mikipy manoloana ny tsy marina miorina ambony fasika nefa izay tsy azo tamin'ny fahamarinana hoy hatrany pastora Rabaramanana Erimandimby zava-misy dia raha tsika mahalala aiza ny fahamarinana fa be dibe ny mitaraina be dibe ny manao fanamariana dia samy mikariko tsika rehetra hoe aiza tokoa moa ny marina iza ny mahatoky fa ny hevitro manokana maolo-pirenena dia ny hoe aoka ny fahamarinana no hitranga aoka ny fahamarinana no iseho ary izany fahamarinana izany dia tsy zavatra roa na telo ny fahamarinana dia tokana ihany ray ihany dia samy mezaka tsika rehetra mijery hoe aiza ny marina iza ny nanao inona ary iza ny nanao ny zavatra tsy mety tsy fampitrary tsika any amin'izany fa milaza fotsiny hoe raha tiatsika ty Madagasikara ty dia aoka ny fahamarinana no anjaka tanteraka izay ihany mampiadana sy mahofinaritra ny ty Madagasikara ty ary ny afatro manokana dia izao amin'ny maha olo-pirenena amin'ny maha mpitondra fivavahana dia tsy mitsahatra izay mpitondra fivavahana manao hoe aoka ny kristianina rehetra tatahotra an'Andriamanitra tsy ataoko teny lava aoka atahotra an'Andriamanitra tsy ny fahatahoran'Andriamanitra no fiatomboan'ny atao hoe fahendrena ary mba ho ny kristianina no modely
any amin'ny sehatra sy ny toerana misy atsika tsirairay avy any matahoran'Andriamanitra. Misy fetrany zavatra rehetra noho izany raha tena kristianina marina dia mahafantatra ny mazava-dehibe ny fandalana ny marina ho hiatrany ity ray aman-dreny ara-panahy. Ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity ny azo maniry fa tsy tonga any an-danitra. Ny fotoana misy farany, misy fetrany daholo ny zavatra rehetra, fa ny manao ny marina dia tsy misy fetrany, tsy misy fatrany. Afatra manokana noho izany no napetraka ity mpitondra fivavahana ity ho an'ireo rafitra mpikirakira ny fifidianana. Avoay ny marina, ajao ny marina, fa ny marina ihany no afaka manandratra ny firenena ary tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana hoy ny fanamafisany. Miteny ho azy ny tarimarika samihafa manaporofo ny fiamorany Madagasikara. Mananika ny 27 isan-jato ny tamin'ny fahantrana eto Madagasikara raha nantontanisana avoakan'ny gazety Suisse Watson na andro fitilatsy izay. Tarimarika izay tsy mifanalavitra amin'ny avoakan'ny banky iraisam-pirenena ny taona 2022 izay mametraka ny Madagasikara voalohany amin'ireo firenena manitra indrindra eran-tany miaraka amin'ny tarimarika 27 isan-jato. Isan'ny fosotra goavana ny tsy fahaiza-mitantana sy ny toe-tsaina voazanaka efa raiky tapisaka. Tsy lazaina ny fomba fanaovana politika anka tsy misy metraka amin'ny vahoaka izay atao rehetra. Fa fomba fanaovana politika tsinona mila fiarah-miasa, mila fifanentanana, miara-piaramonina antoka ary mahafantatra hoe manao zavatra miatraka tanteraka any amin'ny vahoaka. Kanefa tsy izay no mitranga eto amintsika. Matoa antsika mahay mahantra lasa farahidiny eto ambony tany Madagasikara dia misy tsy fahaizana mitantana, misy tsy firarahina le fiainan'ny vahoaka fa le mibody seza, mibody fahefana dia teoseho hoe zany no mitondra zay tiako atao no izy dia rehefa tonga fifidianana samihafa dia mandresy lahatra an'ilay vahoaka tsy mba amina hevitra hoe izao nataoko hampatsara fiainanareo sy ny fiainan'ny firenena malagasy fa kosa hoe fidio hijanona amin'ny toerako. Dia izay zany le hitako hoe manahirana. Mila olona manampahaizana sy finiavana ara-politika ny firenena ho tombotsoa ambony fa tsy politika mampahatra vahoaka sy sehoseho ivelany fotsiny. Rehefa hoe miaina ao anatin'ny fanontany isika, miaina ao anatin'ny fijaliantsika, miaina ao anatin'ny fahoriantsika dia tsy mandeha zany raharam-pirenena. Dia mila mpitondra tsika zany zareo mba intellectuel ny tadiaviny. Zay tiako resahana hoe tena bandy hoe mahalala ny tokony atao, manana fomba fijery ary manana zany tena fitiavan-tanindrazana zany. Tsisy ho avy mamiratra eto amintsika raha mbola andafitra hitondrana ny firenena ankehitriny ny fanamafisana. Tsy azo hitovirana ihany koa ny fotoanan-doha amoahana ny firenena anaty krizy lalina. Ny toy ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina voakasiky ny tetikasa Alakarivo raha ny fanadiadina dia tany mirefy 700 hektara fiveloman'ireo tantsaha manodidina ny Valoala no kasaina ho totofana noho io tetikasa io. Ny mpitondra fanjakana sy ireo vahiny ary ireo malagasy milaza fa akaiky ny fitondrana no fantatra fa ao ambadiky ny fikasana akankeriny sy anototra ireo tanimbary fiveloman'ireo mponina mba anamboarana ilay tetikasa lalambe mikodana sy Lakarivo eny Lanera Ambody Fasina lalana tsara tsotra Ivatoiny. Tsy misakana fanatanterana ny tetikasa izahay hoy ireo mponina saingy tsy manay kosa ny fanotofana ny taninay. Tokony mba fampiresaka an'le tompona tambary izy na tompony miresaka an'le fikambanana ary misy satunana sy kapapri arao hoe manao esanteo fambolem-bary aty aminay am'le hoe anotarana an'le vokabary eto Madagasikara miara-miasa amintsika zay amin'ny papri dia zany rehetrarehetra zany tafiditra ao anaty voatototra daholo. Tambarany Lanera zany secteur 12 dia mamaritra eo amin'ny 700 hektara zany hoe ao anatin'ny rive droite zany misy hoe
fédération be tsy mitatatra zay atrany ambony taperaka zany secteur igny moa zany resaka union zany efa ataoko hoe rava satria efa tanàna maro no any fa ny secteur 12 zao io manrangaranga io zao de mba iarovana mafy satria tianita hoe mamokatra sady misy fipina trondro atao misy fipina fambolem-bary ka noho zany de ngamany raha io nototsa de tsy mety aminay satria sady zone tampon koa izy ty amin'ny lafiny ray amin'ny resaka fanariana rano ny fianakaviana ato ngamany tsy hoe ngamba fa tena izy vavaomana fotsiny marehatra valo alina isy mitokantrano ndray zany tsy latsaky ny roapolo olona minambary amin'ny tambary folo sy telonjato hektara io ara-dalàna ny fipetran'ireo mponina eny ka isan'ny antony tsy aneken'izy ireo ny fanotofana ataon'ny fanjakana amin'ny tanin'izy ireo raha ny fanazavana trany 10 taona izao no nanajarian'ireo mponina ny tany ary nazahoan'izy ireo didim-panjakana tamin'izany fotoana ny tany ka sain'ny fitondrana amin'izao fotoana izao io ho totofana décret zany tompo ka raha-panjakana zany manana valeur juridique zany ary samy manajary zany ko raha mijery ny directive volontaire foncier tsika raha mijery any amin'ny internet any nareo misy mazava tsara any fa tinona dika teny gasy ty de milaza hoe raha vao manajary ianao a de manana valeur juridique zany fa tsisy an'izany le hoe nareo hoe manana titre nareo hoe manana karatany tena ambony karatany raha le valeur décret anay satria misy ara-panjakana iny zay mbola tsy levé raha niona tamin'ny CNVS zay zay nieritreritra hoe dinky ifanarahana ifanatriana tsara de ny zarazarainy zay tantsaha ny mpamboly tsirairay no ntsiponiny de ireo no hoe andray volonareo tsara tsy andray volonareo tsara ozy izy de ty solom-bokatrareo heritaona tsika ane ty directive volontaire foncier ty ne lalàna iraisam-pirenena nisy moa ny fivorinana ataon'ireo fokon'olona izay voakasiky ny fanotofana ataon'ny fanjakana androany fivorinana andinihana sy nanapahana izay hevitra tokony atao manoloana ny karazana amboletra ataon'ny fanjakana amin'ny fakana ny tanin'izy ireo grave nareo zao grave nareo lesy enjana mihitsy nareo Sove lesy mihinan'ny magany ohatry de mbola dinarife lesy gatsanala eko sinereko bakabadika teny entene bandeka efa tsy daholo mangalatsy kosa lesy bandoroa koa lafa tsy miasa zay le aza tsy mpantelera unakurka mas mpatsu mzee unakurka na roba zaida wate ipatu kwa chapela yetu polisionario chapela yetu adom presioni se dom pen naongany député ao antoerana ny filohan'ny Korea Atsimo androany député efatra sy roanjato no nanaiky ary 520 no nitsipaka telo kosa no nisafidy tsy haneho hevitra raha ny lalam-panorenana ao Korea Atsimo farafakeliny vato roanjato no takina hampanagery ny fampitsarana ny filoham-pirenena amin'ny asany nafeno izany fepetra izany ireo député antoerana rehefa navita nandresy lahatra député 12 avy amin'ny antoko ny fitondrana ny député avy amin'ny fanoerana izy ireo efa mahatratra 20 amzato raha nantotanisa taoriny loi martial izany hoe rehefa saika metraka fitondrana miaramila andro vitsilasa izay ny filohan'ny Korea Atsimo no niseho ity fanonganana ny filoha koreana tatsimo ity fandroany zao no nisina fanonganana filoham-pirenena am-perinasa toy izao tany Korea Atsimo tamin'ny 17 ny voalohany na nisorany fitsarana misana ny lalam-panorenana ny filoha voalohany tany Park Geun-hye ary nigadra no niresaka kolikoly miato amin'ny asany araka izany Yoon Suk-yeol miandry ny fankatoavany fitsarana misana ny lalam-panorenana ny fanapakevitry ny parlemanta manana 20 andro amoana ny fanapakeviny ity fitsarana ity raha ny vaovao dia ny premier ministre Ahn Duk-soo no mitantana vojimaika ny Korea Atsimo amin'izao fotoana izao